Nanao antsoavo ho an'ny mpitondra ankehitriny kosa ny fikambanana AV7 ity fikambanana ity raha tsahivina dia ivondronan'ireo olona trapavoazana noho ny raharaha 7 febroary 2024 antsoavo araka izany no nataon'izy ireo ho an'ny mpitondra fanjakana ankehitriny mba hijerena akaiky ny zava-manjo azy ireo. Antsoavo amin'ny fitondram-panjakana zany mba hanerana ny olontra anay satria ny antony didim-pitsarana efa voaka teo alohan'ny fitsarana ka zay ny mangatana ny amoakanan'ilay olontra satria efa mba ela ihany zay satria maro aminay ny salama be dia be eo mbola tapatongotra pomazo malemy ny ilany ohatra na manokana zao dia mbola misy vy mbola tokony hiditra hôpitaly ndefa andeha zany ny antony nanaovana fitakiana fitondrana teo mba honery ny olontra anay satria le olona meloka raha ny efa tafiditra eto nefa ny olontra anay ohatra ny sarariny ohatra zay indray raha mbola mahazo teny marary avy amin'le olona namono anay rehefa tena natao fantony atry izy na miteny na AV7 na AV6 tsy rahanay zany ka zay mba mampalaela mpitondram-panjakana ty mba hampiaro le didim-pitsarana satria zany nahalalana ny fanjakana ray hoe mahavita azy sy manana fahefana eo amin'ny fanjakana ray mba mifampiarana ny didy mandalana zay mivoaka anatry amin'ny fitsarana zay no antony angatanay AV7 satria dia marary loatra anay zay tsy salama tsy dia afaka hoe mitady vola be makaiza ntsony namirona avady amanjanaka iny zay ny antony nitakinan'ny olontra eto satria maro aminay misy mbola misy mitondra bala mandrapahafaty any vy mbola tokony karakaraina daholo nefa ny ankehitriny ohatran'le olona namono anay indray no ohatran'ny tadiditra anatin'ny fitondrana iko zay ny antony naovanay fitakiana to.